Eritelo lehibe no hita amin'ny tontolo politika ankehitriny. Ny HVM, ny vondrona Ambodivono, ny Tiako Madagasikara. Ny tena hita sy mibaribary manao izay ho afany dia ny antoko amin'ny fitondrana, akana ny fon'ny vahoaka, ampiasaina avokoa ny fitaovana rehetra. Isan'ireny ity sary navoakantsika teto amin'ny Viva ity. Sary manery ireo traboana hiditra ho mpikambana ny antoko. Tsy vitsy ihany koa ireo tery atao amin'ny fandraisana mpiasa eny amin'ny ministera izay tsy HVM tsy mahazo miditra. Ao amin'ny radio nasionaly manjaka tokana ny HVM. Tanjona ho azy ireo ny hahazo komunina miisa 10 amin'ireo 700 manerana ny nosy. Fomba fanao politika efa lany andro, mamboatra ny firenena, kilalao maloto. Mahantoko mpanjakana zay dia mandeha sahady ny fanerena olona hiditra ho amin'ilay antoko mpanjakana. Ny HVM ny lazaina eto amin'ny tindray mitoraka ity, anisan'izany ny fanambazana olona vary, fitaovana, fanomezana vola, ary koa tonga hatramin'ny fampitahorana mihitsy aza hoe raha ohatra ka tsy miditra HVM dia esorina amin'ny toerana itsy na afindra amin'ny toerana itsy, ary misy ary hatramin'ny hoe mitondra fanampiana dia sady mitondra ilay fanampiana avy amin'ny volam-panjakana, mitondra taratasy filatsahana ho mambro ny antoko HVM, fa raha tsy izany dia tsy mahazo. Ka natao ary izany ilay fifidianana aty amboalohany sady dia efa manomboka ilay risoriso fifidianan'olona. Ny fanontaniana mety hitambatra amin'ny HVM ave ny timina. Tsy hay io. Ny fitambarana ave no tambin'ny famoahana ny filoha teo aloha ny tranony tsy faravohitra. Tsy mbola hay ihany koa io. Ny fototra ny tim eny amin'ny fokotany anefa aloha tsy dia miraika firy amin'ny fanambaran-kera amin'ny HVM. Efa mandeha ihany koa ny fakakevitra ho azy ireo hijereny izay olona mety ho kandida.